tompo te hitsaoka anao aho te ity anao aho fa ianao no masina tompo te hanaiky anao aho ankato anao aho fa ianao no marina tompo mankalaza anao aho manandratra anao aho fa ianao mendrika ianao tompo fiderako anao fitiavako anjaka fa ianao mendrika ianao tompo te hitsaoka anao aho te ity anao aho fa ianao no masina tompo te hanaiky anao ankato anao fa ianao no marina tompo mankalaza anao manandratra anao fa ianao mendrika ianao tompo fiderako anao fitiavako anjaka fa ianao mendrika ianao tompo mankalaza anao manandratra anao fa ianao mendrika ianao tompo fiderako anao fitiavako anjaka fa ianao mendrika mankalaza anao manandratra anao fa ianao mendrika ianao tompo fiderako anao fitiavako anjaka fa ianao mendrika ianao fa ianao mendrika ianao fa ianao mendrika ianao
Alleluia dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray ny tenako amin'ity takariva ity mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny tombonandro tombotsoa tombo-pahavelomana izay omeny antsika tsiraray avy ahafahantsika indray maketo mifanatrihany androany ary te hankasitraka mpanompon'Andriamanitra ihany koa izay mbola manome antsika sehatra ahafahantsika mivelatra anatin'ny asa fanompoana tahaka an'izao ary mankasitraka antsika rehetra indrindraindrindra izay manaraka tsy tapaka ny fotoana tahaka an'izao tamany eto mifanatrehan'Andriamanitra mangetaeta an'Andriamanitra indray androany eny hiaraka hitady an'Andriamanitra isika androany arozy izy hoe izay mitady azy izay mikatsaka anazy dia ahita anazy dia tena hoe miomany ianao androany iaona amin'Andriamanitra iaona amin'ny mpanjaka ny mpanjaka amin'ity volan'ny fiaonana ity dia tena hoe isy fiaonana hafa kely mihoatra noho ny taloha mbola tsy hitantsika hatramin'izay tena hoe iaona amin'Andriamanitra tsika fiaonana hafa kely amin'Andriamanitra indray dia ndaontsika ary iroso anatin'ny fotoana fa mialohan'izany dia manasa anao mba hizara an'izao fotoana antsika izao partagenao ny live alefanao mp amin'ny namanao ny havanao na hoe partagenao Facebook dia amin'iny misy mahita any dia mba anaraka ihany koa ny olona sasany rehetrarehetra tsy ho diso anjara anaty izao fotoana mahafinaritra izao dia manasanao anaraka hatramin'ny faran'ny fotoana ary anomboka tsika tia mpiandohanaka hatrany ampamarinana dia eto mifanatrehan'Andriamanitra anatrika antsika eto izy ary aza miala fa eo mifanatrehan'Andriamanitra dia misy afikisa-pifaliana misy famirapiratana tena hoe mpamirapiratra ny tavana eto izy ka aza raha tena mihitsy izany fanatrehan'Andriamanitra zany raha mbola azotsika atao dia tena hoe tsy ho raha tena mihitsy izany fanatrehan'Andriamanitra zany fa tsisy tsara mihoatra an'izany fa zany tena hoe tsara noho ny fanatrehana manam-pahefana hafa rehetrarehetra zany dia andao ary nomboka fotoantsika maky salamo fiderantsika ao anatin'izany dia eto amin'ny salamo fa 5:70 ny andiny voalohany novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy isaoranay ianao Andriamanitro eny isaoranay ianao fa akaiky ny anaranao mitoro ny fahagagana ataonao ny olona izany tokoa akaiky ny anaran'Andriamanitra izany hoe vao miantsontsika dia mamaly misy olona mampalahelo mihitsy mivavaka amin'Andriamanitra tsy mamaly fa ny Andriamanitra izay vavahantsika izay manatrika antsika eto amin'ny androany ity dia ilay Andriamanitra vao antsoina ny anarany dia mamaly izy izay mitady anazy dia mahita anazy dia ndaontsika amin'izao fotoana izao ary iroso anatin'ny vavaka hivavaka tsika hisaotra n'Andriamanitra araka izany tena Andriamanitra izany hoe isaoranay ianao tena tapon'ny mpanoratra mihitsy izany teny izany hoe hisaotra n'Andriamanitra tena isaoranay ianao satria tsapany ny zavatra nataon'Andriamanitra taminazy tsapantsika sy ianao koa androany ny zavatra nataon'Andriamanitra tamintsika sy ianao dia andao tena hoe araka izany zavatra nataon'Andriamanitra anao zany raha tsapanao hoe manao ahoana raha goavana ny zavatra nataon'Andriamanitra anao dia anotra fisaorana goavana ho anazy ianao tena hoe mihoatra ny teny fotsiny tena hoe raha ny teny izany tsy ampy etontsika hisaorana an'Andriamanitra raha ny zavatra nataony teo amin'ny fiainantsika ny amin'ny fahamindrapony ny amin'ny fiantrany ny amin'ny tombonandro izay mbola omeny antsika sy ianao mendrika hisaorana siderana ny anarany izany ary anatin'izany dia angatakatsika ny herin'ny fanahy masina tena hoe hirotsaka amintsika tsiraray avy naiza toerana misy atsika na anaty efitrano na anaty bus na eny an-dalana na aiza toerana izy atsika dia tena hoe fanaray no miaraka amintsika eto dia tena samy atsapany izany fanatrehany fanahy masina izany tsika sy ianao atsapany herin'Andriamanitra miasa mihitsy antsika amin'ny fiainantsika amin'ity androany ity manaraka izany dia hifontsika satria olombelona tsy tanteraka nisy zavatra nataontsika tamin'iny tontolo andro iny fotsiny tsy fanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy nanome voninahitra anazy dia hifona aminatsika noho ny amin'izany zavatra rehetrarehetra izany ary hanolotra ny tenantsika fa ozy izy hoe ny fanoratenantsika dia tena hoe mbola tiany zany no ny fanatitra latsatra dia anolo tena ho an'Andriamanitra tsika androany ary anapaka izay rehetrarehetra fanapahana anapaka izay rehetrarehetra fanahy izay rehetrarehetra tsy nambola ny tanan'Andriamanitra hongota antsika amin'ity androany ity tsy avelantsika misy toerana fahavalo mihitsy androany fa tena hoe anjaka zato isan-jato amin'izao toerana izao amin'izao fotoana izao ny fanatrehan'Andriamanitra dia ndao antsika anao zavavaka izany dia asandrato ny feonao raha malalo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra sy mankasitraka anao zay satria fa Andriamanitra tianay ianao ary Andriamanitra tsy mafoy anay Andriamanitra mikarakara anay ianao Andriamanitra eo foana ho anay hatramin'izay satria anao zay amin'ny fitantananao sy fivombinanao ny tontolo andronay tamin'ity androany ity teo ianao niaro anay namatsy anay nampahita fitianay nanavaka anay tamin'ny asa aman-draharaha izay nataonay nanampy anay ianao
satria ihany koa zany amin'ny famindraponao satria zany mbola tsy mahalandritra anay raha nandeha nivoaka ny trano zay tamin'ny tontolo andro tovavena somatsara atao anaty tokantrano izay ianao ny ambina anay tsy ho azo ny fahavalo tsy ho azo ny faharatsian'ny satana tsy ho azo ny aretina tsy ho azo ny fahafatesana ianao niaro anay tanatin'izany ka mankasitraka anao izay dia isotranao zany amin'izao fotoan'izao mbola hafana indray manketo amin'ny fanatrehanao tompo tena hoe tsara lavitra mihoatra noho izay hitanay tany ivelany tany ny eto amin'ny fanatrehanao dia misotranao zay fa ianao no mbola niantso anay ianao nandresy lahatra anay ka nahatavavory anay eto amin'izao fotoan'izao androany zay dia misotranao ny amin'ny olona tsiraray avy izay avelanao manatrika ty fotoana ity sotra koa zay ny amin'ny tombontsoa izay omenao anay ahafanay manatrika amin'izao fotoan'izao mihaona amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka mangataka izay amin'izao fotoan'izao nihery ilay fananao masina tsara indrindra hiasa mahery aty anatinay naiza naiza toerana misy anay ho ny tenanao hoe raha misy rona telo vory amin'ny anarako dia eovoany ianao amin'ny anaranao rery ihany ny vorina eto tsy amin'ny alalan'ny fiangonana tsy amin'ny anaran'ny pasteur tsy amin'ny alalan'ny mpitarika fa tena hoe amin'ny anaran'i jesosy kristy ny vorina eto androany dia fantatray fa eto avoninay tsiraray avy ianao ka naiza naiza toerana misy anay dia oka samy atsapa ny fanatrehanao ny tsiraray avy oka samy atsapa fa eo ianao androany miasa amin'ny fiainanay miasa amin'ny tokantranonay ianao miasa amin'ny situation zay misy anay ianao amin'izao fotoan'izao dia mankasitraka anao zay fanay masina fenoanao izay hosory izay tsiraray avy amin'izao fotoan'izao arety zay dia mifona ny amin'ny zavatra nataonay tsy namay voninahitra anao zavatra nataonay nifanipaka tamin'ny sitraponao zay rehetrarehetra nataonay tsy araka ny sitraponao dia hifonanay zany eny manaiky zay amin'ny vavanay fa tena hoe nanota teo anatrehanao manaiky zay fa nanao fiteny tsy mety tamin'ity androany ity ny fihetsika ny fitondratena ny temponay sy ny toetsainay any amin'izay tsy hitany olany nefa fantatray marimarina araka ny voalazany tenao hoe miariary eo anatrehanao ny zavatra rehetrarehetra tsisy miafina aminao ny zavatra rehetrarehetra zay nataonay mety hoe niezaka izay mitodika amin'ny akaviny akavanana hoe tsisy mahita ny zavatra ataonay nefa kosa ianao ambony lohanay ianao le andriamanitra loloaviny atapoloha mahita amin'ny atsipirian'ny zavatra ataonay dia hifonany aminao zay tsy araka ny sitraponao zay vitanay ndreto izay manolotra ny tenanay vaovao indray tanatrehanao fanatitra velona masina sitrakao dada raha izao fanolora tenanay zao fa anao izay efa novidinao tamin'ilay ranao sosarobidy izay ndranao manamasina anay manamarina anay ka namijoro ampanganay ny fahavalo dia ianao tena hoe mbola mijoro foana manamarina anay amin'ny alalan'ilay ranao sosarobidy ka mankasitraka anao izay ninona samy fahavalo faneligelenana mitondra tsy fifatohana mitondra fivezivezin-tsaina aminay eto androany dia tononika amin'ny anaran'i jesosy kristy fa tsy manakera tsy manam-pahefana tsy ambinina aminay zany fa ianao ka anjaka zato isany zato amin'izao fotoan'izao anjaka zato isany zato amin'ny tsiraray avy isambatany olo isa tokantrano tena hoe miasa mahery aminay ianao androany taovy ny asa tsara anao tompo mankasitraka anao zay amin'ny alalan'i jesosy kristy alleluia amen amen dia amin'izao fotoan'izao tsika andao anaraka an'ity hira anankiray ity tena hoe irany rizarasondra be mitondra ny lohateny hoe ny anaranao ny anaran'andriamanitra ambony ny anarana rehetrarehetra andao ny hainontsika ty hira mahafinaritra ty amen
fitiavana manosika ny anaranao voninahitranao menanao saotra sy tena ary firambaovao ianao jesosy ianao no zanakiniray oderaina mandraky izay ny anaranao e ary naratra ianao zay vovonjy no makao mandraky zay ny fianambaovao amin'ny anaranao e menaka ositry ny fifalinao toy ny fisinao fitaova fiadinina angatana zao nizay riny fandaminana an'izay mikorotane fiadanana sy fanavotane fanavazana ny fomba fisainane fananganana ny matiary fiainane amin'ny anaranao e menaka ositry ny fifalinao toy ny fisinao fitaova fiadinina angatana zao nizay rine fandaminana an'izay mikorotane fiadanana sy fanavotane fanavazana ny fomba fisainane fananganana ny matiary fiainane Alleluia dia rehefa avy nankalaza ny anaran'i Jesosy Kristy ilay anarana ambony ny anarana rehetra anarana mampandresy atsika anarana feno fahefana anarana manafaka atsika izany hoe afaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy mpandresitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rehefa avy nankalaza azy sy ny anarantsika dia indraindray toy anatin'ny fotoana amin'izao fotoana izao ty volanty moa izay nataony tompo hoe volan'ny fionana karazany maro zany fionana zany fa androantsika dia ivavaka manokana ho an'ny fotsika tsiraray avy mba adio arak'ilay ten'Andriamanitra izay hitantsika ny amin'ny Matthieu 5:9 manao hoe sambatra ny madioam-po fa izy no ahitan'Andriamanitra haitsika loatra izay verset anankiray izay ngambany tena hoe haitsika loatra zany tsy atao tsy anjery fotsiny tsy hoe natao hoay fotsiny zany ten'Andriamanitra zany fa tena hoe miatra amin'ny fiainantsika mihitsy zany izay madioam-po no ahitan'Andriamanitra zany hoe zany olona mifankahita zany dia mihaona zany tsy hoe olona mifampitelefona dia hoe nihaona izay sy anina androany satria hoe mifampitelefona fa olona mifanatrika zany olona mifankahita zany olona mihaona zany dia zany hoe zany ten'Andriamanitra izay madioam-po zany no afaka mihaona amin'Andriamanitra raha mbola misy lolopotsika raha mbola misy fahalotona ao anaty fotsika dia tsy afaka mihitsy izao sy ianao hihaona amin'Andriamanitra dia izay indrindra ny antony izao vavaka izay ho andeha ho ataontsika izao hoe hivavaka tsika eo amin'ny fotsika mba adio anatrehan'ny olona adio eo anatrehan'Andriamanitra ny olona mety tsy mahita raha ohatra mety tsara velantsika dia ohatra ny fantatry ny olona madio ny fony madio amiko izany ny fony fa Andriamanitra tsy azanaovantsika fikafika ohatra n'izany fa Andriamanitra tena hoe mandinika ny voson'ny fo izy ozy ny ten'Andriamanitra
mandinika amin'ny vosiny fo izy mahita ny anaty laliny fotsika any izy hoe madio sa maloto ny fotsika amin'iny olona anankiray iny, madio sa maloto ny fotsika amin'Andriamanitra. Dia ndoantsika amin'izao fotoan'izao tena hoe anao vavaka fanadiovana foa. Inona moa ny zavatra mety mampaloto ny fon'ny olombelona? Misy lolopo, fatezerana, alahelo, fialonana, zany zavatra rehetrarehetra zany mandoto fo daholo zany. Ozy koa dia tena Andriamanitra anankiray izay hoe tandremo fonao mihoatra ny zavatra rehetrarehetra fa avy ao aminy no iavian'ny ainy. Dia tena hoe hivavaka amin'izao fotoan'izao adiovany fotsika mba adio ny fotsika. Tena angataka amin'ny fanamasina mihitsy sika hoe diovy ny fonay, tena sasao esory izay tokony esorina ao anatin'ny fonay ao, izay rehetrarehetra tsy avy aminao dia aoka esorina ao anatin'ny fonay ao. Dia manaraka an'izany sika tena hoe ametraka an'izany fotsika izany ao ambany fiarovan'ny fanamasina, tena hoe hoarovany, tena voaharo mihoatra ny zavatra rehetra ny fotsika, satria tena sarobidy ao amin'ny fiainantsika zany fo zany. Raha ohatra tsisy maso ny olona anankiray, raha hoe masoilany ny olona mbola velona ny olona. Raha ohatra tsisy nify anankiray ny olona, na tsisy nify rehetrarehetra ny olona mbola velonaina ny olona, na tsisy sofina ilana, na tsy mareny sofiny mbola velona izy, raha tsisy tanana sasany mbola mivelona izy, tsisy tongotra ilana, na hoe misy olona mihitsy raha tsisy tongotra anankiroa mbola velonaina izy, fa raha zany fo zany ny tiao dia zay ny hoe vitany amin'izay olona zay. Dia hivavaka mihitsy sika akasika ny fotsika io, tena hoe hiangaliany fanamasina mihitsy hoe kolokoloiny fonay, ampio zay, ampianahy zay kolokolo ny fonay mba tsy ho mora tezitra, mba tsy ho mora alahelo, mba tsy ho fenona zavatra ratsy ao anatin'ny fo, fa fenona hoe ten'Andriamanitra, fenona fahatsarana sy fitiavana ao anatin'izany fo zany. Zany fo zany raha any amin'ny sticker zany amin'ny Facebook any ohatra, dia rehefa miresaka fitiavana dia misarina fo, ohatrany hoe logo ana fitiavana mihitsy zany le fo. Dia oka tena hoe ampiasaintsika arak'izay mihitsy ny fotsika io, fa tsy ampiasaintsika amin'ny zavatra hafa, tsy ampiasaintsika amin'ny faharatiana, fa ampiasaintsika amin'ny fahatsarana. Dia ndao antsika anao an'izany vavaka izany amin'izao fotoan'izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola te hisaotra, te hankasitraka, te hankalaza anao zay ny amin'ny fahatsaranao, satria anao zay nanomezanao anay fo, satria anao zay namindranao fo aminay ihany koa Dada, satria nomenao fo nofo izahay, tsy vovato nomenao anay fa fo nofo. Rehefa misy fotoana dia ampiasainay amin'ny zavatra ratsy zany fo efa nomenao anay zany, ampiasainay hitehirizanay faharatsiana, hitehirizanay lolopo, hitehirizanay hatezerana, hitehirizanay alahelo, hitehirizanay fialonana sy faharatsiana maro isan-karazany. Fa androany zay dia mivavaka aminao, tena hoe manova mihitsy ianao opération anatin'ny fonay ao fanamasina, ongoty, esory zay rehetrarehetra tsy nambola ny tananao anatin'ny fonay ao, esory ny alahelo, esory lolopo, esory fahatezerana, esory ny reny olona tazominay ao anatin'ny fonay reny amin'izao fotoan'izao. Dia tena hoe voay sokafo ny fonay, voanjany olo zany, tena hoe avoakanay nizaniza olona tehirizinay tao anatin'ny fonay tao, hoe tena hoe vao mahita zany olo zany dia tery ny fonay, vao mahita zany olo zany dia tena hoe mitselatra ny fonay hoe tezitra amin'izany olo zany zay. Fa androany zay dia mangataka aminao, tena hoe sokafo ny fonay, voanjany olo zany, zay olona angadrainay tao anatin'ny fonay tao dia tena avoakanay androany Tompo. Esora anatin'ny fonay ny fipentipentina ratsy rehetrarehetra, tena diovy ny fonay, diovy ny fonay fa te ahitanao izay. Araka zany teninao zany hoe zay tsy madio apo dia tsy ahitanao, nefa zay Dada tena te hiona aminao amin'izao vola fiaona zao indrindrandrindra, tena hoe te hiona aminao zay, te hiona aminao mihoatra ny hatramin'izay, zay te expérimenter zavatra fiaonana hafakely aminao indray, zay tena hoe misy qualité mihitsy amin'izany fiaonana aminao zany, tsy ohatry ny taloha fa tsara kokoa noho ny taloha zany Jesosy. Tena hoe amboary zay tsy mety aty anatin'ny fonay aty, sokafo mihitsy ny fonay dia esory ongoty eny, mety arary aminay na nongotana an'izany, fa tena ongoty zany satria fantatray fa fahatsarana ny ao ambadika an'izany. Ataovy ny asa tsara anao, apetraka feno ampelantananao fanamasina ny fonay, ho kolokoloinao, ho anjakanao, ho tonga fitoerana mahatamananao, ho tonga fitoerana fitiavana, fitoerana fahatsarana zany fonay zany. Feno teninao anatin'ny fonay Tompo, feno zavatra tsara anatin'ny fonay, dia tena hoe inona avoaka amin'ny vavanay, avoaka amin'ny fihetsikay, amin'ny fijerinay, dia tena hoe ho fahatsarana ihany koa zany. Ampio izay ahambina ny fonay mihoatra ny zavatra rehetrarehetra, ampio izay hikolokolo ny fonay, tsy ampidirana fahatezerana, tsy mora sosotra, tsy mora sorena zany fonay zany, fa tena hoe fo tena fonofo, meo fo mitovy amin'ilay anao mihitsy zay Jesosy Kristy, satria raha tsy ohatry ny fonao ihany tena fo tsara indrindra,
tena hoe maro zavatra nataony nampatesu anao napakivy anao ny aminay nefa ianao mbola namindra fo aminay tsy nitana alahelo tsy nitana fahatezerana taminay ianao dia mba omeo fo tahaka izany koa zay ninona zavatra mitranga ninona zavatra mandalo nataon'ny olona aminay dia tena hoe ahay amela heloka vetivety izay ahay amotsotra olona izay dada fa tsy tahiran'izany ao anatin'ny fonay dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovany azavavaka izany misaotra anao zany amin'ny zavatra rehetrarehetra alleluia amen amen dia ndosika amin'izao fotoana izao anaraka an'ity iraray ty hoe tefeo ny foka Alleluia. Tonga amin'ny fotoana fampahirezana antsika amin'izao fotoana izao mankasitraka an'Andriamanitra mbola fahantsika mifampahery eto amin'ny alalan'ny teniny ary ndao-tsika amin'izao fotoana izao ny tenin'Andriamanitra tiako mampahirezana antsika hitondraka fampahirezana dia efa nivakiantsika teo anatin'ny vavaka teo ihany Matio 5:9-9 manao hoe sambatra izay Matio ampo fa izy no ahitan'Andriamanitra ary ihany koa ny amin'ny Jeremia 7:20 manao hoe ary antsoa ianareo ka andeha hivavaka amiko dia hiaino anareo aho izany tenin'Andriamanitra amin'ity volana fiaonana ity dia miresaka fotsika momba fiaonana maro ny karazana fiaonana fa androantsika dia resaka momba ny fiaonana amin'Andriamanitra manokana
zany tenin'Andriamanitra zany arak'ilay vavaka efa nataontsika teo mivavaka ho an'ny fotsika mba adiovany fotsika satria tsika na te hitady an'Andriamanitra taky ny ahoana na te hiona amin'Andriamanitra taky ny ahoana ka na maloto ny fotsika raha tsy madio ny fotsika dia tsy afaka nahita anazy tsika satria Andriamanitra masina izy Andriamanitra madio izy dia tsy afaka hiona aminazy mihitsy tsika raha hoe malotony foana amin'ny olombelo tsika ny afaka manafina zany hoe fahalotony fotsika zany ohatra hoe maloto amin'ny olo anankiray ny foko dia mbola miresaka aminazy ohatra mody falifaly aty ivelany fa Andriamanitra tsy afaka anaovantsika fikafika ohatran'izany fa Andriamanitra mpandinika ny vosiny fo mahita ny analala fotsika any izy tena hoe zay miafina indrindra ny anaty fotsika any ary dia hitan'Andriamanitra ety ambony tany tsika mety mierika amin'ny akaviany akavanana hoe tsisy mahita tsisy manoatra an'izao arak'ilay lazaina teo foana fa ao ambony ao misy Andriamanitra mahita zay rehetrarehetra ataontsika arak'ilay lazaina teo ary am-boalohany dia tena hoe aleo ara ilay zavatra miafina mihitsy ny atao madio aloha ny aty ivelany satria raha ohatra ka hoe any amin'ny samihafa ny ao anatiny sy ny aty ivelany dia lasa fiatsaram-belatsy ilay izy ohatra hoe maloto ny ao anatiny maloto ny fo nefa ny aty ivelany mitsikitsiky mody maneho fitiavana dia lasa fiatsaram-belatsy vao mainka ratsy vao mainka piry fa aleo tena hoe hiezaka tsika aloha ho tsara mihitsy ny anatiny any ho tsara mihitsy ny anatiny any rehefa tsara ny ao anatiny ao dia mivoaka tsara ny aty ivelany dia izay ny tena sitrapon'Andriamanitra ny amintsika senao misy fotoana tsika mety teo hoe hiona amin'Andriamanitra misy fotoana sy tafahoana amin'Andriamanitra mihitsy tsy haiko ianao na efa niaina zany fa tenako aloha efa tena niaina zany ary marary ary tena ratsy zany sensation zany hoe te hiona amin'Andriamanitra nefa tsy tafiona aminazy mihitsy misy fotoana za te hamaky baiboly be misy fotoana zany manina hoe tena ela zay za tsy namaky baiboly tena te hamaky baiboly mangetahita tenin'Andriamanitra mangetahita hiona amin'Andriamanitra miteny ako nefany ao anatin'izany za mangetahita zany hoe te hamaky baiboly dia ohatrany hoe tsy tafatsangany eo amin'ny toerana misy ana na hoe misy zavatra hafa misintona anako hoe andao anao an'izao andao anao an'izao dia lasa variana dia tsy tafamaky tenin'Andriamanitra akory dia misy fotoana koa hoe te hivavaka te hitokana dia nefa tsy tafahoana mihitsy no anatin'izany dia eo tena hoe mandinika hoe ina ary ny anton'izany fa tena hoe miafina amiko mihitsy ve zany nitavan'Andriamanitra ten'Andriamanitra nazava tsara hoe fahotanareo na nielokareo ny hevitra mampisaraka anareo amiko izy izy ny ten'Andriamanitra mandinika tentsika ao anatin'izany hoe inona ny fahotana mety nataoko mahatonga an'Andriamanitra miafina amin'izao dia anatin'izany tsika mibebaka malaky mifona malaky mifona aminao ny zavatra nataoko zao ny zavatra nataoko heloka zao nataoko mahatonga ny tavanao miafina amiko anatin'izany Andriamanitra mamela ny helokitsika izy mampiseho indray fa mirapiratantavany amintsika izy ary misy fotoana koa mety hoe misy olona manananao alahelo dia tazominao anaty fonao ao ohatran'izany dia tsy namela heloka ohatra tanatin'izany dia lasa miafina ny tavan'Andriamanitra lasa tsy mahita ny tavan'Andriamanitra tsika lasa tsy tafahoana aminazy dia miezaka fotsiny tsika amin'ny fotoana iny tsy hoe tonga dia kivy manadino an'Andriamanitra manary an'Andriamanitra fa mipetraka tsika makakala amintsika dia mandinika hoe sao dia misy an'izao antony izao sao dia hoe nanao heloka sao dia hoe misy olona tanako lolo-po mety hoe misy fahalotona ao anatin'ny foko ao izay ny zavatra ataontsika rehefa sendra ny zavatra ratsy be tsika tena hoe ratsy zany hoe te hiona amin'Andriamanitra zany nefa tsy tafiona aminazy ratsy be zany fa tsy ataontsika mahakify zany fa Andriamanitra zay mitodika aminazy zay manantona anazy dia tsy mba holavy noho izy ny tenin'Andriamanitra raha le tenin'Andriamanitra anankiroa vakitsika teo natambatra tsika hoe zay madio-poa mahita an'Andriamanitra na hoe zay miantso anazy ka mikasakasa mifony rehetra dia ahita anazy zany hoe raha tambatra tsika zay teny anankiroa zay dia manome hoe zay mitady an'Andriamanitra mifo madio dia tena hoe ahita anazy tena hoe hiona aminazy dia andao tsika isan'andro ohatra hoe androany dia efa ataontsika izay aplikeantsika izay zavatra izay nandalo tontolo andro tsika misy zavatra maro lalovantsika atao anatin'izany misy olona maro ndresaka sy mifanena tamintsika atao anatin'izany mialohany atory tetin'io ny zavatra niainana tamin'ny tontolo andro iny niainana tamin'ny tontolo andro iny sao dia hoe nisy olona nampalahelo anao nisy olona nandona ny fonao na manandratra ny fonao dia miezaka foantsika enona ho anareo efa manambady dia afaka mihitsy ny hoe mialohany atory tena misy tokantrano manao an'izany ary tena mahomby izay tokantrano izay tokantranona olona anankiray izay mialohany atory dia tena famela heloka izy mivady mialohany atory dia raha ohatra tsisy olona ifamelanao heloka eo dia dinioso dia nisy olona nanafotoana anao tamin'ny tontolo andro iny dia avelao ny helony miezaka foantsika mamela heloka mialohany atory ozy koa ny ten'Andriamanitra hoe tezera fa aza manota aza velanao tratra ny masoandro miletika ny fahatezeranao satria lasa fahotana ilay izy rehefa tratra ny masoandro miletika maraina mialohantsika
atory dia mamela heloka diovy mihitsy ny fo mety andriamanitra te eo amintsika ny anaty torimasontsika any te iseho amintsika izy any anaty torimaso any na hoe te eona amin'andriamanitra koa tsika dia lasa tsy tafahoana rehefa maloto ny fotsika dia ndao manomboka zao izay ny fifampizarana kely tiako entina mialohan'ny atory ny alohan'ny akarany ambofandriana rehefa tsika mivavaka alohan'ny atory iny dia miezaka tsika anatao izany hoe mamela izay olona rehetrarehetra nanafotoana ana tamin'iny tontolo andro iny raha misy anaran'olona dia tena tononona mihitsy ny anaran'ilay olona afaka koa tsika anatao izany mifona amin'andriamanitra raha nanafotoana olona mialohan'ny andehanantsika atory dia izay fotsiny fampaherezana sy fizarana kely tiako entina amin'ity andro aty tena hoe fohy dia fohy afatra kely afatra bitika nefa tena hoe zavatra goavana no fiatraikan'izany eo amin'ny fiainantsika raha tena hampiarintsika eo amin'ny fiainantsika izany resaka fanadiovana fo resaka fitadiavan'andriamanitra amin'ny fo madio fa tena hoe mahomby fitadiavan'andriamanitra amin'ny fo madio izay mahatonga antsika rehefa mivavaka milo mivavaka dia manao vavaka fifonantsika satria zava-dehibe ny fahadiovam-po zava-dehibe ny fahadiovam-po raha te ahita an'andriamanitra raha te hiona amin'andriamanitra tena hoe miona mivatana amin'andriamanitra mihitsy zany miona izany tsy hoe mifampiantso ohatran'izao fotsiny tena hoe miona amin'andriamanitra eny ny andriamanitra ivavahantsika andriamanitra tsy hita maso nefa tena hoe afaka hionana zany andriamanitra tsika izany fanatrehan'izany andriamanitra tsika izany dia tena hoe tsapa mivantana mihitsiny andriamanitra velona ny andriamanitra ivavahantsika andriamanitra voatsoina dia mamaly izay mitady anazy dia miaino izy dia izay fotsiny fampaherezana tiako entina amin'ity androany ity kely fa mafonja araka amin'ny fitenena izay fampaherezana izay samy mahereza daholo eona amin'andriamanitra ny ianao eona amin'ny tavan'andriamanitra tena hoe mirapiratra aminao ny tavan'andriamanitra dia andaontsika amin'izao fotoan'izao tena hoe hivavaka ho an'izany fampaherezana zany raha amin'ny anarana Jesosy Kristy dia misaotranao zany amin'izany teninao zany teny fohy fa tena hoe teny mafonja eo amin'ny fiainanay izany teny izay nomenao anay izany tamin'ity androany ity misaotra ny amin'ny lesona izay nomenao anay indray androany hoe mamela heloka mialohan'ny atory miezaka manadio foana ny fonay isan'andro izay mangataka aminao tena hoe sany fananao masina ty anatinay ho tamana atao anatin'ny fonay misy ny fananao masina amin'izay tsy tamana ty anatinay misy ny faharatsiana rehetrarehetra fa ny fahatsaranao no tamanao anatinay dia zany vavaka izany no tonononay sangatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay any amin'ny zavatra rehetrarehetra alleluia amen amen dia amin'izao fotoan'izao tsika hivavaka efa hifarana sady izao fotoan'izao dao tsika hivavaka hisaotra an'andriamanitra hisaotra anazy tsika satria teto izy mikarakara ny fotsika efa miasa sady ary amin'ity ality raha andeha atoritsika mandra-panay andro dia za mangataka amin'andriamanitra mihitsy no antsika tsirairay avy tena hoe anao opération izy ao anatin'ny fotsika ao hikarakara izy ao anatin'ny fotsika ao tsika atory tranquille tsara fa izy hiasa ao anatin'izany hiasa ny fanamaso ao anatin'ny fotsika ao anaisitra izay tokony esorina anampy izay tokony ampiana ao anatin'ny fotsika ao anampy dozina fitiavanao izy dozina fahatsarana ao anatin'ny fotsika ao izy dia ndaontsika amin'izao fotoan'izao hivavaka ankasitraka an'andriamanitra ny amin'ny fotoan'androany raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy te hisaotranao zay te ankasitraka ankalaza idera ny mevonatra ny anaranao satria andriamanitra tsara indrindra ianao misaotranao zay ny amin'ny fotoan'androany izay nomenao anay nafahanay indray nivavaka ny anaranao teto amin'ity toerana ity nafahanay nandre ny teninao nafahanay indray ny asanao ny fonay ary misaotranao zay satria tsapanay sady any anatinay any fa efa mikasika ianao tsapanay sady fa efa manomboka miasa ianao ary misaotranao zay fa mbola hanohy an'izany asa tsara anao zany ianao anao opération indray anao amin'ity ality raha atory izay tena hoe marain'izay dia tena hoe manana fo frais tena hoe fo vaovao no anananay dia mankasitraka anao zay ny amin'ny zavatra rehetrarehetra misaotra ny amin'ny olona tsirairay avy izay nanasika an'izao fotoana zao misaotra ny amin'ny fanatrihanao anay teto tamin'ity ano ity dia anao reriany ndery ny aza ny vinahitra mandrakizay alleluia amen alleluia dia amin'izao fotoan'izao tsika hivavaka ho an'ity alay ity raha andeha atorytsika misy koa andeha hiasa ao anatin'izany dia tena hoe metraka ny fotoana rehetra ny tontolo alina tsika manontolo ampilatanan'andriamanitra tsika satria izay ao an-tanany dia tsisy maharombaka izany mihitsy nitady andrombaka atsika ny fahavalo fa tsy akasika atsika satria ilay tanan'andriamanitra ambony indrindra eny ambony be ny tanan'andriamanitra dia ny fahavalo dia ambany aty misarangidrangitra fotsiny tsy akasika atsika izy amen tena hoe ambany fiarovan'andriamanitra ty ala ty tontolo alantsika ty andao tsika maky ten'andriamanitra anankiray amin'ny salamy fa 1:117 ka hatramin'ny fahavalo novaka itsika mialohan'izany vavaka ho an'ny alina zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indro tsy matorina rendremina ny mpiandriny Israely Jehova no mpiaro anao Jehova no fialofana eo amin'ny ankavananao
ny masoandro tsy mba hamery anao noho ny andro na ny volana noho ny alina. Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Zany tena Andriamanitra mahafinaritra be entintsika indray andeha atory amin'ity alina ity andao tsika hanao an'izany vavaky izany amin'izao fotoan'izao ary faranantsika amin'ny tsotrany zany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola misaotra anao mankasitraka anao zany amin'ny namezanao anay an'ity alina ity ahafahana indray andeha atory ho an'izay andeha atory dia tena hoe aoka ianao amerina indray izay rehetrarehetra lany tamin'ny tontolo andro iny restaureny zavatra rehetrarehetra momba anay ianao matona sinao ny alina dia misy antony zany satria ny zavatra rehetra nataonao dia misy antony avokoa dia ataovindray ny asa tsara anao amin'ity alina ity tena hoe tsapanay ny fitiavanao anay satria tsy rendremana mpiandry anay araka izany teninao izay vakina izany teo ny ratsy rehetra dia tsy mahakasika anay tsy mahakasika ny fianakavianay amin'ity alina ity ary raha misy nadahinay na ravavinay dia hiatrika ny asany amin'izao fotoana zao na mbola eo am-perinasa ihany koa dia ianao hikarakara ianao hiasa ho an'izy ireny dada ianao hanafy anazy hery sy tanjaka ary fahasalamana hiaro anazy amin'ny ratsy rehetra sy ny accident ianao tsisy mahakasika ny zanakao tsirairay avy zany ary misy eny an-dalana amin'izao fotoana zao andeha ody dia za mivavaka amin'izao fotoana zao tena hoe todo soma tsara any anaty tokantrano ny tsirairay avy tsisy accident mahazo eny an-dalana tsisy asany maizina ahazo anazy eny an-dalana dia ianao hoe tananao akavanana ny tananao anazy dia todo soma tsara ao anatin'ny ankohonana tsirairay avy dia misaotra sy mankasitraka anao izay fa Andriamanitra tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay azany vavaka izany toromaso mamy no menao anay amin'ity alina ity dia misaotra ray eo misaotra dada. Amen. Amen. Dia zany tena Andriamanitra zany tiako hitsofanarano anao hoe Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay ninona ataonao ataon'ny tananao ataonao amin'ny fiainanao andavanandro dia hiaro anao anie ny tompo hiaro ny asanao izy hiaro ny fianaranao izy hiaro ny ankohonanao izy hiaro ny aminao manontolo mihitsy izy dia eny tokoa fahasoavana sy famindrapoana araka anao amin'ny andro rehetra hiainanao dia toetra ny Jehova andro lavy anao. Amen. Dia samita in'Andriamanitra indrindra tompoko.